mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Falomeravantsika tsiray avindray tonga eto amin'ny fandaisantsika ny lesona ho an'ny lehibe amin'ity alarobia fa 1 ny volana oktobra ity. Sotran'Andriamanitra trano sika izay mbola mamposaka ny fahasoavany sy ny fitiavana amintsika tsirairay avy. Milohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona ny dia hivavaksika. Ny Tompo Andriamanitra eo mbola velompisaoranao izahay satria mbola nomena tompo-taona indray fa ny mandika ny teninao. Mangataka aminao izay mba hanazava izany araka ny sitraponao amponay ary aoka tompianao rery ihany no anjaka ao anatinay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesona antsika androany dia manao hoe ny vahoakan'Andriamanitra fitaovana hoety mamita ny iraka. Ny vahoakan'Andriamanitra fitaovana hoety mamita ny iraka. Nanana olona hatrany Andriamanitra manerana ny tantara izay naneho tamin'mpahatokiana ny toetrany ary nanatanteraka ny sitrapony tamin'mpakatoavana. Ireo izay natsoan'Andriamanitra ka nanenika ny fanasany ho mpiombona fahasoavana aminy no vahoakany. Nampiasain'Andriamanitra izy rehetra ary mbola ampiasaina hatrany hanatanterahany ilay iraka. Izao ny voasoratra amin'ny Genesis 2:12 ka hatramin'ny 7. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranondrainao akany amin'ny tany izay asehoko anao. Ka dia hahatonga anao firenena lehibe aho sady hitahy anao sy ahalehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao ary hitahy izay manisy soa anao aho fa nozona izay manozona anao ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Araka ny ao amin'ny testamenta taloha dia inona moa izany ny tanjon'Andriamanitra tany am-piandohana ho an'ny vahoakany. Nisy tanjona manokana ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama sy ny taranany. Nantsony izy ireo ary no volavolaina ary nirahana ho mpanatanteraka ny irak'Andriamanitra ho fantsona mitondra fitahiana ho an'ny firenena rehetra. Kanefa tao anatin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanekena no ny fidianany azy ireo dia fifandraisana miorina amin'ny fepetra ny finoana sy ny fankatoavana. Ny fanontonana ny firenena manodidina eo amin'ny Israely io ny paikadin'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha ho fanatanterahana ny iraka. Mitovy amin'ny testamenta vaovao ny fanatanteran'Andriamanitra ny asa ny paikady vaovao izao no entin'ilay tompo sy ny mpamonjy izay mamita ny iraka. Ka amin'izany dia ny mpianatry Kristy izay mandrafitra ny fiangonana. Ianao anatin'izany ary izaho anatin'izany no makany amin'izao tontolo izao mamita ny iraka. Fa tsy tahaka ny tany amin'ny testamenta taloha izany hoe izao tontolo izao no manantona azy ireo. Tsy avy amin'ny fiangonana izany no niaingan'ny iraka. Tsy izany fa manam-pisina ny fiangonana satria mbola manome iraka ho tanteran'Andriamanitra ary mampiasa azy hanatanteraka izany any amin'ny hafa. Mbola mipetraka ihany koa nefa ny fanontaniana manao hoe inona no asa nanerahana ny fiangonana. Mitovy amin'ilay antso ny fiangonana ka mampisy azy io ihany amin'ny asan'ny fiangonana manao hoe fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Na tsy misy mahay mamonjy nizaniza azy isika amin'ny fiangonana dia azontsika atao kosa ary tsy maintsy ataontsika ny mitondra ny hafa eo amin'ilay hany mahavonjy dia Jesosy Kristy. Ny mpamonjy an'ireo mpanota efa ho very no asa hampanaovy ny fiangonan'i Kristy. Ny hampahafantatra ny fitiavan'Andriamanitra amin'ireo lehilahy sy ny vehivavy ary ny hambabo azy ireo ho an'i Kristy amin'ny alalan'ny herin'izany fitiavana izany. Sady tombontsoa izany no adidy goavana ihany koa. Izany hoe tsy natsoina isika mba hampibebaka na ahatonga ny sasany ho voavonjy. Kristy irery ihany no afaka manala ny fahotantsika ary izy irery ihany no mahavonjy fanatona nantsoina kosa isika mba hitondra ny olona rehetra eo apototra Jesosy mba hanehoany zava-mahagaga. Izany hoe izaho sy ianao izany dia tokony
ho fantsina itobeny famonjena eo amin'ny hafa, hitondrana fitahiana ho an'ny hafa ihany koa, ka tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ireo manodidina antsika. Mba ao aminao zany teny zany dia mba ho tonga fitaovana mahomby tokoa ampitahiana ny hafatr'Andriamanitra ny isika, ka ho mpiara-mony mampina eo amin'ny Kristy. Amen. Izay masina tsara indrindra aho mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Misaotra anao ihany koa izay mbola pirisika anay hatrany, mba ho mpiara-momby nantoka aminao tokoa ny izahay, mba hahafahanay ihany koa mitombo finoana aminao anatin'izany, satria fantatray fa raha amin'ny alalanay no hitahiana ny hafa dia izahay ihany koa dia efa voatahy ao anatin'izany. Fametezana Tompo hiasa eo amin'ny fiainanay tsirairay avy, na amin'ny fivelomanay, na amin'ny tokantranonay, na amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.